Toy ny fanehoan-kevitra taorian'ny namohan'ny HCC ny fanapahan-keviny isan'ny nitondra ny fomba fijerena mahakasika izany moa ny mpikambana teo aloha tao anatin'ny kongresy ny tetezamita Andriamato Bernard Rakotondrabary. Nisy ny fitoniana eto amin'ny firenena sy ny fahadriam-pahalemana eto amin'ny firenena no anton'ny didy izay navoaka ny fitsarana avy momba ny lalam-pandrenana hoy ny mpikambana amin'ny kongresy ny tetezamita teo aloha Bernard Rakotondrabary. Nosoritany ihany koa fa natao hitsara politika ny HCC. Mazava ny zavatra navoaka ny HCC dia mba hisy fitoniana sy filaminana eto amin'ity firenentsika ity. Zareo milaza foana hoe didy politika no navoaka tamin'iny fa tsy juridika. Ny HCC dia natao hitsara ny raharaha politika eto amin'ny firenena. Anisan'ireny ny fifidianana isan-karazany, ny fifandirana eo amin'ny institution ohatra misy amin'izao fotoana izao resaka politika daholo zany, fa ny lalàna avoakany kosa dia miainga amin'ny lalàna misy ao amin'ny eto amin'ny tany sy ny fanjakana dia amin'ny lalam-panorenana zany. Zay maha juridika azy. Ary ny fihetsiky ny sasany hoe mandaha-potolo na tamin'ny voalohany aloha ny torapo angeny andrareo satria izao isika zao mahita fa nangataka fe-potoandrareo andinihana ny didy iny satria samy nahazo an'ilay izy amin'izay dia samy mandinika any amin'ny tsirairay any any dia ho hitantsika io ny toy. Fa engany satria ny filoham-pirenena efa nanome tanana mba hiara-iasa isika mba hitsinjo ny reo vahoaka sahirana. No marian'ny Rakotondrabary Bernard ihany koa fa tsy tonga ho azy mifandava ny fisarana avy momba lalam-pandrenana ny fitorinana toy ny solombavam-bahoaka fa noho ny fahitan'izy ireo fa tsy mamaripotra amin'ny vaikam-bana ny filoham-pirenena. Ny voalohanteny angambany dia hoe mampahonena ny mijery fampiangana filoham-pirenena amin'ny zavatra tsy mitombona. Satria izay moa ilay didy nahatonga azy nirejetain'ny HCC dia satria didy tsy fiampangana tsy mari-pototra no natao tamin'ny filoham-pirenena. Ohatra hoe fampitambarana ny resaka fivavahana sy fitantanana ny raharaha-pirenena. Nanomboka tamin'ny resaka CCI vato iny no natonga an'izay fiampangana zay, nefa dia mazava tsara ary ny ampangana fa hoe nanome mandat ny FFKM ny filoham-pirenena. Ny filoham-pirenena dia tsy nanome mandat na taratasy na iray azy ary azonjareo avoaka zany raha misy fa hery velona anankiray eto amin'ny firenena ny FFKM dia azonjareo atao tsara mihitsy ny mampivondrona olona sy mitady sosikevitra amin'ny resaka fampihavanana. Ary ny FFM dia mbola tsy niravana fa mbola eo ary nanatrika ny fivoriana teny vato iny. Ohatr'izay koa zareo tao amin'ny antenimieram-pirenena nitarihan'ny filohan'ny Assemblée nationale dia rehefa avy eo raha tioariana hoe fampifangaroana ny resaka fivavahana sy resaka politika diso be ilay izy dia zany anisany. Ny faharoa ny hoe ny filoham-pirenena dia tsy namaly tsy promulgué nyreo lalàna anankidimy izay tarainandrareo na koa hoe tara ny famoahana azy. Nefa raha tompoko dia ny HCC no nirejete satria non conforme amin'ny lalam-panorenana. Anisan'ireo efatra ireo ny tombotsoan'ny député ary ny anankiray fanidininy dia mbola ao amin'ny HCC hatramin'izao ary mbola dinihandrareo. Ny HCC moa dia manam-potoana afaka mivalapatra amin'izay eritreretiny ny andinihana an'ireny lalàna ireny, fa ny filoham-pirenena dia voafetra ny raiky amin'ny roapolo andro ary reo raiky amin'ny roapolo andro dia voahaja antsakany sy andavany tamin'ireo lalàna rehetrarehetra izay navoaka ankoatran'ireo anankidimy izay alanandrareo olana ireo. Ny anankiray fahatelo dia lazaindrareo fa mitsabatsabaka amin'ny raharahandrareo ny filoham-pirenena amin'ny raha anatin'ny antenimieram-pirenena. Ny antenimieram-pirenena mbola filoham-pirenena mbola tsy niditra tao na indray mandeha ary mbola tsy nanome ordre du jour ny Assemblée nationale fa kosa ny parlementaire ny député tsirairay dia azonjareo atao ohatra ny olo-pirenena rehetrarehetra izy azony atao ny mifampiresaka amin'ny filoham-pirenena. Nosoritany Andriamato Bernard Rakotondrabary fa tsy voahaja ny fenitra eo amin'ny fangatana amin'ny fametra-pialan'ny filoham-pirenena raha tokony fikambanana mijoro ara-panjakana no mametraka ny fitarainana eo anivon'ny antenimieram-pirenena dia tsy narahana izany.